Raha ny fanampam-baovao izay voaray moa dia fantatra fa olona tsy salama saina no nahatratrarana ilay bomba mantatsa-dranomaso izay tratra tetsy Anosy Omaly. Nilamina tsara ny fankalazana ny 25 Jona, akatoko ny fankalazana ny fety pirenena hoy teo anivon'ny mpitandro filaminana hatrany. Afaka niantoka tao anatin'ny fitondrana arendrina sy fijerena any Afomanga ny rehetra. Nisy ny fepetra ara-pilaminana entitra, napetraky ny mpitandro filaminana tamin'izany. Manazava izay indrindra ny Jeneraly Rakotomana Florence avy eo anivon'ny CRGN Antananarivo. Raha ny taloha 25 zaraka ny fahampiresahako taminareo dia ataontsika tao anaty filaminana tanteraka. Misy kely any ny incident nefa incident ohatra ny rehetrarehetra ary vao mety fa nisy ny voasambotra. Ny 25 manokana moa dia niteny hoe amafisina ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana manodidina ny Anosy. Dia nisy moa ny hoe tsy maintsy jerena tsara mbola mandalo ny fiara, misy zany tapahana mihitsy indraindray. Dia voatr'izay zany satria manaraka ny toromarika izay ny tompon-tandron'ny filaminana ny vahoaka izay isorako azy eto ary tamin'ny filaminana koa dia nameno tanteraka ny Anosy tamin'ny alalan'ny patrouille na tolotra io na niaraka tamina fiara io ary efa nisy ihany koa ny élément izay vonona hiazy ohatra misy zavatra izay. Tao anatin'izay moa zany ny élément izay manangona vaovao. Koa ofeny zany dia nilamina tanteraka ny Afomanga tamin'ny 25. Tsy teo Antananarivo renivohitra ihany fa ny manodidina raha tsy teny fotsiny tany Ambohibao, Ambohimanarina, sisa. Dia zany dia noho ny fiara-miasa tanteraka teo amin'ny tany filaminana sy ny vahoaka izay sorako EDB ny vahoaka izay tokony hanatrika an'iny fasana Afomanga iny.